Lavadrano efatra moderna, lava-piringa 220. Ireo no indray notokanana tao amin'ny commune Ambanivohitra Lakamisy Nanaty Vato, distrikany Betafy ny alarobia teo. Nitokana azy tany an-toerana ny lehiben'ny faritra Vakinakaratra. Izao no azo dia nivokatry ny fiaraha-miasan'ny commune sy ny Habitat pour l'Humanité. Zay aloha zany ny zavatra miaraha-miasa hatreto zay ny zavatra nitokanana ihany koa ary mbola mitohy moa ny fiaraha-miasa aloha hatramin'izao. Ny anjara biriky ny oetin'ny commune dia nanao ny fanamorana rehetra. Sisan'izay dia fanomezana nomeny ny habitat daholo. Fanatsarana ny trano fonenana no isan'ny iasan'ny HPS ka antony nahatonga ny commune nanatona azy ireo zany. Ny habitat ny fomba fiasa moa dia miara-miasa amin'ny commune. Ireo zany no mpiara-miombona nantoka voalohany satria amin'ilay hoe trano fonenana no hajariana dia tsy maintsy izay tompony eo amin'ny faritra fonenana zany no iara-miasa voalohany indrindra. Ny faritra kosa dia vonina hatrany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra rehetra. Ny faritra misy ny HPS dia hitantsika fa dia azo lasaina hoe misy any satria dia ohatran'ireny zao dia fa misy ny fandaminana efa nanao ihany koa izy raha tadiditsika ny teo amin'ny fokotany mahazo arivo avaratra ny raha tamin'ny nanaovana ny lalana pavé amin'ny fokotany mahazo arivo avaratra iny ary rehefa fandinika teo fandamina moa fa dia mbola hisy ihany koa ny fiaraha-miasa atao anatin'ny faritra amin'ireo commune maro be ato zany ny tetikasa tahaka ireny. Inona arak'izany fa tsy hijanona eto ny fiaraha-miasa ny sehatra tsy miankina, ny fanjakana ary ny nifotony fa hiroso lalindalina kokoa.